indray manjoy ny fandaran'ny meteo malagasy eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao arivariva izao. Raha ny toetrandrontsika eto Madagasikara amin'izao aloha dia maina amin'ny ankapobeny fanazana ary misy orana malefaka hatrany amin'iny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny. Fa toy izao ary ny vinavinan'ny toetrandrontsika rapitso maraina zany dia mbola vinavinaina tovovy amin'ny toetrandro androany. Zany hoe mety mbola isavona zany aty amin'ny faritra voatany sy aty amin'ny atsimony nosy aty amin'ny faritra sisa dia maina ny andro fanimo raona sy masoandro ibalika ny masoandro fanazana ara dia vinavinaina mety isy orana malefaka ny ato amin'ny faritra atsinanana ato. Raha ny tolakandro indray dia saika balika ny masoandro saika manerana nosy fanazana ara dia mety isy orana malefaka ato amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany sy aty amin'ny faritra Tsinanana aty. Ny faritra Sambrany io dia vinavinaina mety isy orana tanifinahona any amin'ny alina any. Toy izao indray ny vinavinan'ny maripanatsika rapitso maraina dia raha ny maripana aty voatany zao dia eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 degré celsius, ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 degré celsius. Ny tolakandro indray dia mbola mafanafana zany saika manerana nosy satria na ny aty voatany ary dia mahatratra eo amin'ny 13 sy 14 degré celsius fa mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius aty amin'ny faritry Betsiboka sy aty amin'ny faritry Sofia aty. Izao indray ny toetrandro amin'ireto tanan-dehibe ireto. Malika ny masoandro any Paris, Andrahoana any Nairobi ary fandimy raona sy masoandro any Johannesburg. Ny toetrandro amin'ireto nosy manodidina ireto indray dia fandimy raona sy masoandro any Mayotte, sisy orana tandrifondraona any Maurice, anorana malefaka any Comore ary balika ny masoandro any Seychelles sy La Réunion. Izay no afaka atolotra anao amin'izao hariva izao indray. Zao matomboko.